Fa nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany kosa ilay boky nametrahana ny paikady nasionaly amin'ny fikarohana eto an-toerana. Nisy araka izany moa ny dinik'asa sy famelabelaran-kevitra momba azy. Fanadihadiana rotsirakoty iray sy Stefana razafy majimby atranty. Raha ny antotanisa voaray mahakasika indrindra ireo mpikaroka eto amintsika amin'izao fotoana izao dia ireo manodidina 5 hatramin'ny 80 taona ny tena betsaka indrindra ka ny lehilahy no maro amin'izy ireo, izany hoe manodidina 50 sy 100 raha 100 kosa ireo vehivavy. Mbola fitseraka izany ireo tanora satria dia tsy mihoatra ny folo izy ireo na lahy na vavy no mpikaroka. Manoloan'izay olana goavana izay indrindra dia namoaka ny boky ahitana ny paikady pirenena ho amin'ny fikarohana eto an-toerana, ny sampana ho amin'ny fikarohana eny anivon'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika ny androany. Isan'ny tonga nanatrika izany moa ny ministra misahana ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana. Tsy mitomombana ny fivoarana eto amin'ny firenena raha tsy misy ny fikarohana araka ny nambarany. Firenena anankiray dia sy afaka mivoatra manoloana amin'izao tontolo izao raha sy manana rafitra mpikarohana matanjaka avy ao aminy. Fantatsika tsara fa Madagasikara zany dia manana arena be dia be nomena Andriamanitra voajanahary eto amintsika. Kanefa ireny arena reny dia tsy maintsy ho haitsika no mitrandraka anazy ary mamaritra ny vokatra izay arena izay manerana amin'izao tontolo izao. Ny dikan'izay dia sotra isika zany dia tsy maintsy miaina amin'izany atao hoe mondialisation izany, ary tsy maintsy haisika zany no mitondra amin'ny lalam-kombatsika amin'izay mondialisation izay. Anisan'ny notoy ny dinik'asa sy ny fametrahana ny boky momba ity paikady ho an'ny fikarohana eto an-toerana ity moa ny fametrahana rafitra manokana izay ampidirina anaty lalàna iray mifehy ny fikarohana. Ny tanjona arak'izany dia ny ivoahan'ny Madagasikara amin'ny toerana misy azy ankehitriny ka ahafahana mifehy ny fikarohana eto an-toerana. Ao anatin'ny lalàna arak'izany no ahafahana mijery ny fomba hanampiana ny mpikaroka hiaro ny voka-pikarohany sy ny hanampiana azy eo amin'ny enti-manana hampandroso ny firenena.